Ary roa andro no manana azy ny enao amby roapolo jolay ny fanokafana dia avy eo misy fivorina saky ny commission zany ka zany zavatra zany dia sy atrehy ireo ministra zay nasaina sy ireo solotenan'ny organisme internationaux ary ny batatenako ny alina sy ny toeranandraikitra ny poste malagasy eto Madagasikara. Inona amin'ny kapiteny département pasaranao manao Selon le DG Mamalazé, poste malagasy araky ny efa nazavaina teo, poste malagasy dia orinasa sampandara-panjakana anankiray organisme rattaché amin'ny ministère de poste de télécommunication et du développement numérique. Mihodina ara-dalàna izy io, velona ara-dalàna, mihodina miasa isan'andro ary azo itokisana. Manao le asa fandarahana rabaka izy amin'ny lafimilany ary manao an'ilay hoe service public na asam-bahoaka amin'ny lafimilany. ny ministère misy muzika tokoa fa le izy moa zany tsy misakana zany ny asa ohatran'ny poste malagasy misy araka ny tokony izy ary matoa mahasaha hoe handray fivorina rasa-pirenena zany zavatra mihodina tsara zany. Nao ministère moa tsy fantatro na revendication syndicale nataony zareo na revendication politique fa za dia mbola nanamafy foana mbola afaka hatramin'izay hoe vonona amin'ny fampiresahana, vonona ifandray amin'ireo mpitokony fa fiheverako azy samy malagasy angamba tsy hitako zay tsy fampiresahana ary na ataontsika hoe olo-kafa aby adiny velana ary miady reny dia mety tsy maintsy miafara amin'ny latabatra boribory foana ka ohatrana dia mbola manao antsoavo ho an'ireo namana zay mananjavatra hotenenina ao ministèran'ny poste ny fifandrasan-davitra sy ny fampiroboroana ny cadrerida fa ny ministra ny poste sy ny fifandrasan-davitra dia vonona ifampiresaka. Efa ela be no natipasako an'izay afatra zay raha dia miandry fa ny olona zay ny raha moa zany secrétaire généraly dia milaza hoe mbola mampiandry zay dia miandry zareo. Monsieur le ministre, milaza le syndicany fa tsy vonona nifampikresaka aminao tsony fa mitafika an'le fialana dia mitady olo avao izy ireo. Ka zay moa zavatra any zareo zay fa tsika ty tany voafehy lalàna didim-panjakana miraisy ny filoham-pirenena no naninga ny zavatra resahan zareo izy ateo hoe za vonona jelan zareo inona le zavatra tena hoe tadiavina za ndray amiko le fametraha-pialana zany hakanosana zany nametrahana fitokisana aho nametrahana andraikitra aho dia vonona hanoko ny fireneko.